Fotoam-pivavahana lehibe no tarihany raha iampanahy ny Antilles Madagasikara no nentina nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pikatroana ho an'ny fikambanana Antilles ho an'ny diocèse ny Toliara. Famolavolana ho olom-pirenena vanona sy kristianina marina no tena atao ato anatin'ny fikambanana Antilles ny Madagasikara. Ny ofiatrehana ireo lasy lehibe mba hahafahan' ireo mpikambana mampiakatra ny traikefa amin'ny fanampinan'ny mpiarahamonina aminy no tena no ifantoha ny fandaharam-potoam-panabeazana amin'ny taom-pikatrohana ity. Hoy ny filohan'ny diocèse ny Antilles ny Madagasikara. Dia ny fanofanana ireo tompon'andraikitra rehetra atao anatin'ny Antilles ny Madagasikara. Ary faharoa manarak'izay fanomanana ny lasy lehibe izay ataonao ainakao fa indrindra ny firotsahana eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina mba hitondra aingavao sy fampanjoana ho an'ny mpiarabelona amin'ny tena. Ny mampiavaky ny fanabeazana atao anatin'ny Antilles Madagasikara dia ny firotsahana sy ny fandraisana andraikitra amin'ireo adidy telo izay napetsaky ny fikambanana. Dia ny adidy amin'Andriamanitra, adidy amin'ny tena ary adidy amin'ny hafa. Fikambanana iraisam-pirenena ny Antilles ny Madagasikara izay miorina eo anivon'ny fiangonana katolika ka ankizy sy zatovolahy sy vavy no miaraka beazina ao anatin'ny Antilles ny Madagasikara.